tifitra navolona efatra teo amin'ny Kapisatsonera ny Oktobra 2024 mitaky ny rariny miandry ny fanapinana nampanantenaina azy ireo lasivatra. PEPC Tanaville tsy mitsaha mitotongana ny vokatra mitaky fanatsarana sy fanovana maro hoy ny mpisehatra. Drafitra fanarenana ny toe-karena tsy hita taratra treto ny paikadin'ny fanjakana hoy Danira Koutsan. Alakamisy 9 Jolay 2024 tonga soindry anao tong klasy etomboavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny arabary manasana ao am-panajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika sy ny fiainam-pirenena avy hatrany anisan'ny zavatra tena andrasan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny momba ny fikonan-doham-pirenena eo am-piandrasana ny fivoarana ny toetra ra samy manamafy ny mahazava-dehibe ny fifampiresahana ireo mpisehatra ara-politika mba ahafahana miroso amin'ny dingana manaraka. Tokony hisy ny fanomezam-baovao ho an'ny vahoaka ny amin'ny antony mbola tsy risoana amin'ny dingana efa voalaza tamin'ny volana Jona teo hoy ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary sary ny Mathieu Prince. Nisy ny tsy fankazahona teo amin'ny ministeran'ny fanavozana sy ny FFKM hoy ny antoko MFM. Inona nefa fa tokony efa niaina izany taorian'ny fiaonana sy ny fampiresahana natao teny avoloha hoy ny fanehoan-kevitra. Raha mbola misy anefa ny olana dia tokony ifampidinika sy hitady vahaolana ny andaniny sy ny ankilany satria raha rahampirenena no resaka hoy ny fanazavana. Mbola azo antenaina ny sy ny fampihavanana eo amin'ny fitoram-panjakana sy ireo ray aman-dreny ara-panahy eo anivon'ny FFKM ireo. Ka izany no heverina fa antony mbola tsy hamoahany FFKM fanazavana ofisialy momba ny fizotry ny fikonan-doam-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany eo anivon'ny mpitondra fanjakana sy ny fiangonana izay samy tia tanindrazana daholo fijerevako azy na ny fiangonana tsy mieritreritra nanao fahadisoana intsony am'izao zavatra atao zao na ny mpitondra fanjakana amin'ny mampanao politika azy politika zay dia be dehibe moa ny calcul ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy tanisa ina ny calcul fa samy tonga saintsika firenena no entina ny firenena tsy anareo rery fa ny vahoaka dia izay ny masarotra ny raharaha dia ny fitiavatena voalohany indrindra tokony apetraka aloha ampandeferina ny ambo politika. Tsy afaka mijanona ho mpitazana fotsiny ny fitondram-panjakana manoloana ny fahatarany ny fizotry ny fikonan-doam-pirenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Na dia ny FFKM aza no voatendry ikarakara ny fikonan-doam-pirenena mbola andraikitry ny fanjakana atrandry ny manara-maso ny fizotra sy mandray andraikitra raha sendra misy ny sakana na tsy fankazahoana mba ahafahana miroso amin'ny dingana araka ny tokony ho izy. Ny tompona andraikitra tompoko dia ny fitondram-panjakana mahefa foana. Izy ny tokony mametraka ny stratégie hoe ahoana ny fomba ataontsika metraka an'izany Madagasikara anavaony Madagasikara zany ho lasa firenena manana ny maha izy azy manan-karena mba tsy ho isy amin'ny firenena faran'izay mandratsony andraikitra ny fitondram-panjakana amin'izao ametraka hoe inona no concertation ifampiresahana amin'ny resaka élection fa ianao filoham-pirenena mihitsy ny désigner-tsika hatramin'izay hoe izy miaraka amin'ireo olona manodidina anazy ireo no ametraka tsara amin'ny laoniny zany atao hoe Madagasikara tokony manana maha izy zany tia ny lalambia makany fivoarana Madagasikara izay le concertation nationale izay no apetraka amin'ny filoham-pirenena hoe ity ny lalambia fa tsy hoe tonga dia misy publicité tapoka hoe mangataka anao zay filoha mifisiny zavatra ohatrany ireny satria tsy mazava le règle de jeu. Samy manana ny andraikiny na ny fitondram-panjakana na ny FFKM amin'ny fanatanterana ny dinika nasionaly sy ireo dingana rehetra antotosana izany. Ny fahombiazan'ny fikonan-doam-pirenena hoy ny mpanara-baovao dia iankina amin'ny fahafahan'ny andany sy ny ankilany fampiresaka sy miara-mitady vahaolana. Vaovao ny toe-karena kosa indray anisan'ny fototra iankina ny fanarenana ara-toe-karena ny fananana politika mazava sy maharitra. Na dia isan'ireo firenena manan-karena amin'ny arena voajanahary azy Madagasikara dia heveriny pahy toe-karena fa tsy ampy izany raha tsaraina paikady mazava amin'ny fitantanana sy ny fampiasana azy. Hatreto anefa tsy tantaratra ny drafitra ho fanarenana ara-toe-karena hoy Danira Koutsan ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince hatrany. Laharana fa 730 i Madagasikara maneran-tany ary laharana fa 720 aty Afrika eo amin'ny filaharana ara-toe-karena. 220 dolara isan'olona ny ari-karena mifototra amin'ny vinavinany tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI momba ny tontolo ara-toe-karena maneran-tany navoaka tamin'ny aprily 4 teo izay tombanana ho an'ny taona 2024 ireo tarehimarika ireo. Tsy mendrika an'io laharana io ny nosy misy antsika raha ny arena ara-boajanahary anana ny Madagasikara hoy ny mpandinika toe-karena.
atreto mbola tsy tazana tena drafitra ara-politika entiny fitondrana fanavaozana fa toy ny teo aloha ihany no misy aloha atreto hoy ny faneho-kevitra firenena manana opportunité énorme tsika jeune tsika 30 millions d'habitants tanàna lehibe no la France manana renakibony tany manana tany azo ambolena misy rano misy masoandro misy ranomasina inona ndray mbola dedavina akoatran'izany le stratégisy le olo-pirenena manana maizy azy tsy apetraka amin'ny tokony hoe satria enjehana indray ny olona manam-pahaizana anao an'le zavatra na mahenao nireny hoe 800 millions ona firenena malagasy fe de 800 millions ve ny hoe limitina any tsika ty firenena ty tompoko tsy mihetsika ty tsy afaka amin'ny démarre ty zavatra ty raha latsaka mihitsy ny any amin'ny 11 milliards de dollars ny tsy fahafahan'le fitonam-panjakana mamoaka an'izay projet de développement zay stratégie de développement zay no mahatonga an'le tsy paipaika nomen'ny olona mpamiatsy vola fa raha ny sitrapon'ireo ange amina milliard zay ny tena hoe mila apetraka tsara le concertation nationale de mila mandinika ianao satria ny arena amin'izay fotoan'izay tsy ho an'ny olona vitsivitsy fa ho atsika mianakavy na misy ara zavatra ohatry nataony teo aloha na zahoana kely 400 millions na 500 millions de zay ihany no verina eo zay ve le dedavitsika tsy mandinika tsy satria tsisy le concertation hoe firenena anakarena fafiritsika ndotsika mba any amin'ny 50e rang mondial aloha ny étape voalohany jusqu'en d'ici 10 ans dikan'izay zany ohatr' zao ny tokony valeur ajoutée dedavitsika ohatr' zao ny PIB ohatr' zao ny apetraka zay stratégie rehetrarehetra zay mikasika ny filazany filohan'ny antenimera-pirenena fa manomboka hitataratra ny fahefa mividy ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao dia nambarany Danira Koutson fa ny mari-drefy no azahoana mamaritra izany fa tsy ny filazana ambava tahaka ireny hoy ny fanamafisana io ohatran'le raika alataloha ihany hoe rehefa be da be ny tomobile miditra amin'ny grande surface dia efa may tsara zay ny fiainana fa chiffre économique statistique any mitondra an'io afaka miteny daholo rehetra ohatra izy tsy ny eo amin'ny fitondrana angambany dia miteny izy hoe tena fa mandeha mihitsy zao afaka miteny daholo izy entina justifiena le tsy fahaizana fa tena manontany an'le fiainan'olona marina ve izy maninona no misy an'ireny hoe andao fa atao boja ny taxi be raha manana moyen ipena ny taxi be nge ny olona dia reny bus reny nandovoly fa alefa hoe navoaka le bus telonjato bus tairizina vidina tamin'ny fitondram-panjakana taloha dia navoaka dia bojo matoa le olona mandeha bojo dia satria tsy manana moyen izy fa io frena taxi be io raha manana bojo ny olona tsara tarehy taxi be mandrovotra amin'ny pataloha antsika io fa tsy ho amidy atao anao eninjato ariary fa mba mety 4 arivo ariary no alohanareo amin'io dia tsara tarehy daholo ny bus rehetrarehetra mahafaka mametraka anao ka aza miambo mihitsy amin'ny zavatra matoa zay ny olona anankiray miteny zavatra ohatran'izay dia manafina ny zavatra misy izy zay tsy ny tsy fisian'ny arena no olana fa ny fomba fitantanana sy ny politika ampiarina amin'ny fampiasana ny arena raha tsy misy politika mazava sy maharitra dia hijanona ho mpanondrana akora fototra ny firenena ka tsy ahazo tombontsoa ara-toekarena toy izao foana hoy ny fanazavana ny politika ara-toekarena no mamaritra ny vina sy ny lara-pahamehana ho an'ny seha-pamokarana toy ny fambolena sy ny fiompiana ny fitrandrahana arenan-kibony tany ny fihizahantany ny jono ny angovo ary ny indostria fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna fanitsena teti-bola-panjakana na LFR 2024 raha nambara ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy misy fepetra ao anatin'ny lalàna larana 2024 tsipika ohatraohatra efatra mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ho ity androm-panjakana ity nanazava ny HCC fa ny fiovana lehibe teo amin'ny toetra ara-toekarena sy ara-tsosialy toy ny fiovan'ny rafitra fitantanana tamin'ny volana oktobra 2024 ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro ny fiakaran'ny vidiny angovo maneran-tany ary ny fiafaran'ny AGOA sy ny USAID ka nahatonga ny fanjakana anetsy ny vinavina ny teti-bola no mafisiny HCC ihany koa fa voahaja ny dingana ara-dalàna tamin'ny fametrahana ny LFR ary voatazona ny fifandanjana teti-bola izay mitentina 1,703 faingo 5,70 miliara ariary ho an'ny vola miditra sy ny fandaniana tsy aivina fa laharam-pamehanao anatin'ny teti-bola-panjakana sy mpanitsinana ny LFR 2024 ny siatry ny angovo, ny rano, ny fotodrafitrasa ary ny fanarenana ara-toekarena. Anisan'ireo fepetra vaovao ny fanafoanana ny TVA +100 amin'ny zana-bolan'ny banky sy ny fampiakarana €1 ariary tamin'ny karama ho an'ny trano ho an'ireo mpiasa mpanjakana.
Vaovao io nanivo ny androm-panjakana izay nanomboka ny maraina toy ny fanadiadiana ataon'ireo parlementera momba ny orinasa JIRAMA. Tsy misy hoafamaina izay rehetra voakasiky ny fandrombana ity orinasa-panjakana ity ho ireo solombavambahoaka izay manao ny fanadiadiana. Tonga niatrika ny fanadiadiana teo anivon'ny antenimieram-pirenena io maraina io ny tompona andraikitra orinasa JIRAMA sy ny solotena avy amin'ny ministera ny fitantanam-bola teny an-toerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary sy Mathieu Princy. Miroso ary tsy hijanona ny fanadiadiana ataon'ireo solombavambahoaka momba ny raharaha JIRAMA. Ny fitantanana nandritra ny efataona izany hoe ny fitantanana ny JIRAMA nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao taona 2024 izao no ifotorany ny fanadiadiana parlementaire. Vola antapitrisany maro no nankatoavina teo anivon'ny antenimieram-pirenena ho fanampiana ny JIRAMA saingy ny arahana hita ny tolotra omeny ity orinasa ity ho an'ny malagasy mpanjifa hoy ny fanazavana. Samy niatrika ny fanomboana ny fanadiadiana androany ireo tompona andraikitra eo anivon'ny JIRAMA sy ny solotena avy amin'ny ministera ny fitantanam-bola. Anisan'ny fanontaniana lehibe nataony teo dia hoe omeo anay ny vola voarainareo tamin'ny 2023 satria misy ahinay iny hoe le vola nitapahanay tamin'ny loi des finances ve ho ny JIRAMA tena nalefa ny fanjakana nisy tamin'izay aby sa misy nandeha misy tokony andianana zany hoe mety misy apahany amin'io vola io zany raha nanapakariary zato anay dia mety mitranga sy tena nandeha hany aby le raha zato lefatarina zany zay nefa laninay ato amin'ny antenimieram-pirenena ilay izy fa raha natao hoe ny valopolo nandeha hany fa fatarina koa hoe avoahinareo zay nampiasana ny valopolo nandeha aminareo tao amin'ny 2023 sala amin'izay tao amin'ny 2024 sala amin'izay tao amin'ny 2025 ary amin'ny 2026 ty ireo zany mety mba fanisany hoe singa ahafahana mamatapatatra ny zavatra fanisy tany alohany aby rehetrarehetra ireo zavatra reo zay ny antony zany fa tsy hoe nahoana no io ihany nalainareo fa miainga amin'ireo efatra taonareo dia fa fatapatatra zany hoe zao ny fandehan'izy. Zava-dehibe ny firosonina amin'ny fanadiadiana parlementaire io. Mila ampafantarina ampahibe maso ny tena olana nahatonga ny fahampotehana. Azo atao tsara ny mamelona ity orinasa ity saingy mitaky finiavana politika hoy kosa Eliara be vahiny. Zay io izy aho hoe lizy aloha dia aloha zavy manao ny enquête parlementaire ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena andrasana tokoa zany mba tena isy vokatra le izy fa io nge fantatry ny be sy ny maro hoe raha tena ho atao le izy ao anatin'izay dia ny hoe ny tena tsotra ao anatin'izay dia ny fanafoanana sy ny fahasahina manapaka tadipotra amin'reto ilay lazaina fa fournisseur ny JIRAMA zay mambotra ny orinasa JIRAMA sy ny malagasy mpanjifa ny olay orinasa io ka ho atao le enquête parlementaire mba tena miandrandra vokatra mahakasika an'izay tokoa zany ny pray-tanindrazana satria itsika nge miara-mahita hoe le orinasa JIRAMA azo velomina tsara ary azo ampandehanana fa le volonté politique amelona azy zany no tsy nisy hatramin'izay. Nanamafy ny filohan'ny voamera ny fanadiadiana eo anivon'ny antenimieram-pirenena fa tsy misy hoafamaina izay rehetra voakasiky ny raharaha ka nahatonga ny fahampotehany JIRAMA. Satria vola be dia be reo kanefa ny résultat tsy araka an'izay. Dika zay misy mandeha agnilany zany le vola mazava zany zay misy halatra ao anatin'ny JIRAMA satria nahoana hoe misy fotoana misy groupe sy mandeha nefa payen'ny fanjakana ihany zany hoe misy contrat atao natao misy contrat natao dia na mandeha na tsy mandeha le groupe agnatin'ny contrat igny dia payen'ny fanjakana foana igny ny contrat igny amin'izay efa ambony be tokony tsy hoafamaina zay olona tokony andraiky na nangala-bola izy na nanao sotrombakomby izy na nanao iny izy nanao iny dia sy tokony hoafamaina. Ny maraina teo moa no nanomboka ny fanadiadiana parlementaire momba ny fitantanana efataona ho an'ny orinasa JIRAMA. Nitondra fanazavana sy tatitra ny teo anivon'ny JIRAMA nandritra izany. Andrasana kosa ny toy n'izao fanadiadiana izao. Manodidina izay vaovao izay atanjon'ny JIRAMA ny fampihenana arak'izay azo atao ny fahatapahan-jiro sy iantohana ny fitohizan'ny famatsiana herinaratra anatin'izao fiatriana ny mahitany izao. Nisy ny fepetra noraisina na dia mbola manano sarotra aza ny fanatanterana azy ho ny taleny tambazotra iraisana Antananarivo. Narcisse Karazafy, mbola avatsara.
milina roa amin'ireo efatra ao andekaleka no iodina mandritra ny atoandro mba hitahirizana rano ampiasaina amin'ny ora be mpanjifa hoy ny orinasa Jirama. Ametrahana milina mpamokatra herinaratra fanampiny ao Ambohimanambola, azahoana manolo avy hatrany raha misy milina tsy miasa ho ampiasaina ny TAC Jirama 3 izay vinavinaina anampy 80 megawatt amin'ny famokarana herinaratra. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny maintany Madagasikara akamiena ny avon-drano mamatsy ireo tohi-drano mpamokatra herinaratra. Voakasika izany mivantana ny famokarana herinaratra indrindra ao amin'ny tohi-drano Andekaleka izay anisan'ny loharano-kalaina lehibe mamatsy ny tambazotra n'Antananarivo. Tsy ahivina ihany fa misedra olana amin'ny andro ririny noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Isika malagasy raha teo mahay an'ilay hoe tsy mena mivadika tahaka ny andro ririny, miovaova io toetrandro. Izany hoe 20 megawatt io mety ananantsika amin'ny 6 ora maraina, fa amin'ny 6 ora sy 30 minitra dia tsy ananantsika noho ny fandalovan'ny rahona na ny fatakonan'ny masoandro. Raha fehezana izay rehetrarehetra izay dia midika fa tsy maintsy miantehatra aloha isika ankehitriny amin'ny tanjaka entin'ny milina termika. Ireo milina termika ireo nefa amin'izao fotoana izao izay marihana fa ampiasaintsika avokoa. Ireo milina termika misy eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo izany dia tsy ilaozan'izay fahatapahana noho ny tsy fahatombobanana. Zara raha mahatratra 8 metatra tora telo isaky segondra ny fikorinan-drano ao Andekaleka amin'izao fotoana izao, raha 80 metatra tora telo isaky segondra kosa no ilaina mba ahafahany ilay tohi-drano mamokatra herinaratra ara-dalàna ho ihany ny taleny tambazotra iraisana Antananarivo. Midika izany hafa voafetra be ny fahafahan'ny tohi-drano mamaly ny filan'ny tambazotra. Ka izay tsy fahatapahana no fahatombobanana izay no miteraka fikorontanana amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny fotoana sasany, indrindra amin'ny atoandro izany. Ny zavatra kendrenay ato amin'ny lafiny teknika amin'ny fitantanana ny tambazotra iraisana Antananarivo dia ny mba ahazoana manangona ny rano amin'ny atoandro ahafahana miatrika miaraka ny atao hoe pointy na ny filana farany ambony amin'ny herinaratra dia ny eo anelanelany amin'ny 9 ora hariva ka hatramin'ny 6 ora sy sasany alina eo izany. Dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy mitsitsy ny rano isika, tsy maintsy manangona ny any amin'ny tohi-drano isika. Tsy ao Andekaleka ihany no misy olana, ny hena ihany koa ny vokatra avy amin'ireo tompam-pamokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro noho ny toetrandro rakotra rahona sy ny tsy fampiny ny tara-masoandro. Tsy mahatratra 20 megawatt andrasana ireo foto-drafitra sy ireo. Noho izany voatery miroso amin'ny fahafaha mamokatra bony-drindra ireo tompam-pamokarana mandeha amin'ny solika ny Jirama. Araka ny voalaza teo ihany koa hoe efa tena mampiasa ny tanjaka rehetra ananana eo amin'ny lafiny termikitsika dia misy ny tetikasa izay efa eo andala fijerena izay ny tompona andraikitra isan-tsokajiny na ny ministera na ny ataon'ny Jirama zany amin'ny fametrahana groupe termika ahafahantsika indrindra mitsinjo ny fotoana izay isian'ny tsy fahatombobanana amin'ireo milina misy ankehitrindreo. Ary ny anankiray tena azo tsapahitanana amin'izany dia ny ezaka ataon'ny teknisianina eto amin'ny TAC ankehitriny izany mba ahafahantsika manana ny TAC 3 ho azo ampiasaina ato. Manoloana izany nidina teny amin'ny tompam-pamokarana ao Ambohimanambola ny tale jeneraly Jirama, ny jeneraly Rasolomanana Ajadina niaraka tamin'ireo teknisianina nijery fotony ny zava-misy sy nitady vahaolana iantohana araka izay tratra ny famatsiana herinaratra. Lafim-baovao hafa kosa indray 520,000 ariary ny vola voakasiky ny fipetraram-pitsarana ka nogiazan'ny agence de recouvrement des avoirs illicites Vonjomaika tato anatin'ny efataona. Andraikitra voalohany sany aray ny fitantanan'ireo fananana voatazona, ny famerenana azy amin'ny fanjakana na amin'ny tompony. Nitondra fanazavana momba ny vokatra azo sy ny dingana raina amin'ny fitantanan'ireo fananana voatazona ary ny famerenan'ireo arena any ivelany ny tompony andraikitra eo anivon'ny aray. Narcisse Karazafy, mbola afa-tsara hatrany.
Atao anatiny efa taona nisy ny ARAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites dia 5.1 miliara ariary ny vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna no giazana vonjimaika izay miparitaka amina compte miisa 240 ankoatra ny vola dia fiara 250 ary trano sy tany misy trano 280 no voageja vonjimaika mitetina 80 miliara ariary eo kosa ireo fananana sy vola naverina tamin'ny tompony rehefa voapirofo ara-pitsarana fa tsy tokony no giazana. Makasika orinasa mpiasa mpanjakana ary olon-tsotra ireo raharaha ireo atreto dia didim-pitsarana raikitra 7 momba ny fanagiazana ny voarainy ARAI matetika mantsy dia maharitra ny fizotry ny raharaha noho ny fisian'ny fampakarana fitsarana 570 tapitrisa ariary no tokony averina amin'ny kitapom-bola mpanjakana saingy mbola miandry ny fanokafana compte manokana ho an'ny ARAI eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana araka izay voafaritry ny lalàna araka ny fanazavana nomeny Italie Générale ny ARAI. Tsy voatery olona fa mety hoe société dia mikaroka manofikaroana mahakasika an'izay samy mifinina dia mampita aty aminay zany ny valin'izay fanadihadiana tsotsotra nataon'izay zany dia ohatrohatr'izay angamba no mahasamy hafa azy samy mifinina zany service de renseignement financier fa ny ARAI tena agence mihitsy manao an'ilay recouvrement des avoirs illicites. Bien saisie ny fiara zany eo amin'ny 260 dia ny propriété immobilière 220 tany misy trano miorina ny sasany amin'ireo zany situation androany zay teneniko izay na izany zany arany teo anelanelany teo efa betsaka ihany koa rehefa nandeha ny fotoam-pitsarana dia efa betsaka ihany koa ny fananana naveriny ARAI tany amin'ny tompony rehefa nafahan'ny fitsarana zany reny olona ireny zany dia efa maromaro efa any amin'ny 160 milliards d'ariary ihany moany ny fananana naverina zany amin'ny araka ny didim-pitsarana mitanterahana moa zany fa ireo fananana voagejareo zany situation androany zay teneniko izay. Mikasika ny famerenana ireo harem-pirenena nalefa nivelany kosa dia nanazava ny Italie Générale ny ARAI fampikambana ao anatin'ny tambazotran'ireo agence de recouvrement des avoirs aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika Madagasikara izany fiara-miasa zany miaraka amin'ireo fifanarahan'ny rotonta amin'ireo firenena européenne no manamora ny fangatahana famerenan'ireo fananana naondrana antsokosoko. Ny mpiady dia tsy afa-po mihitsy tsy mionona fotsiny hoe rehefa mivoaka ny any amin'ny ambaratonga voalohany dia lasa izy mampakatra fitsarana ambony vita ny fitsarana ambony dia mampakatra fitsarana fandravana izy dia elaela zany ny fotoana ahatongavan'izay raharaha zay any amin'ny fitsarana fandravana iarahantsika mahalala fa ny fitsarana fandravana tokana eto Madagasikara ary tsy ny raharaha momba ny ady amin'ny kolikoly ihany ny ataondry zareo fa ny raharaha rehetra mahakasika ny fitsarana rehetra manerana ny nosy rehefa misy fandravana dia tonga any amin'ny zareo daholo izay zany manazava an'ilay hoe anankivaly zany aloha hatreto ny tena didy raikitra zany raha mahakasika an'ireo didy raikitra ireo dia ny efa vonina ao zany eo amin'ny 570 sy 500 tapitrisa ariary zany nefa tokony harotsaka maninona moa izy io mbola tsy tonga any amin'ny kitapom-bola mpanjakana efa vonina zany hoe efa tokony harotsaka raha ny fehezan-dalàna ny jerena zany dia tokony misy an'ilay atao hoe compte particulier du trésor na compte particulier du trésor sokafana amin'ny anaran'ny ARAI eny anivon'ny kitapom-bola mpanjakana. Raha ny fitantanana ireo fananana no giazana indray dia tazomin'ny ARAI eny amin'ny toerana voatokana izy ireny raha trano dia asiana mpiambina rehefa mivoaka ny didim-pitsarana raikitra dia ny filakevitry ny minisitra no manapa-kevitra raha atao lavanty ireo fananana na ampiasain'ny fanjakana araka ny filana. Raha mijery an'ilay loi sur la coopération pénale internationale zany tsika ny ministère fitsarana no autorité centrale tompona andraikitra voalohany zany fa miara-dalana aminy eo ny ARAI amin'izay rehetrarehetra atao ary ataoko hoe misy fiara-miasa matotra zany sy mahomby eo amin'ny rotota mahakasika an'izay marina fa mbola tsy tena henontsika ny ampiny fa misy asa be dia be efa ny rahana nanao zany mahakasika an'izay zavatra zay. Rafitra fahadimy ao aorian'ny komity mitandro ny fahitsina na ny CSI ny Brown Maleté na misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco ny Samifine ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAC napetraky ny fanjakana malagasy andraikitra ny famerenana amin'ny fanjakana ireo fananana sy vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny vokatra ny fanjikan-dalàna indrindra ireo mifandraiky amin'ny fanodikodinam-bola mpanjakana sy ny kolikoly ny famotsim-bola anisan'ny andraikiny ny fanatanterahana ny didim-pitsarana momba ny
giazana fananana ny fitahirizana ireo fananana no giazana mandra-pivoaka ny didim-pitsarana raikitra ary ny fitanana ny rejisitra mirakitra izany rehetra izany. Androany moa dia nisy ny fifampizarana teo amin'ny RAI sy ny mpanao gazety satria mananjo amantatra sy azo vaovao marina ny olom-pirenena ametrahana ny fitantanana mangarahara ao anatin'izany ny ady amin'ny kolikoly. Vaovao ny tranga mpiara-monina ankoatra ny andry raim-pianakaviana voatifitra teny amin'ny kapisady Sonerana ny 12 Oktobra 2024 izay fanody mandry herinandro lasa izay mbola misy olona 3 voatifitra miandry ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny fijerena azy ireo manokana sy volana aty aoriana. Andranomasina no naneho ny fianakaviany andry ny alahelo manoloana ny fahafatesana ity raim-pianakaviana ity izay maty vokatry ny adi-tsaina sy ny tsy firarahina azy. Fanadihadiana. Naneho ny alahelo lalina ny fianakaviany andry raim-pianakaviana voatifitra teo amin'ny ranjony ka nahazo ny taolany teny amin'ny kapisady Sonerana ny 12 Oktobra ny sy ny fihetsiketsehana rehefa izy amperinasa natsaka rano iny. Ankoatra ny takaitra ivelany tsy afa namindra tsara intsony andry nampiombony aretina efa nisy teo amin'ny alahelo ny anireo ankonany amin'ny tsy fafany miasa araka ny tokony ho izy intsony ka litarika tamin'ny fahafatesana izy malasa teo. Efa nisy fotoana efa fantsangana ary ny atsara ny fahasalamany saingy izao nodomandry izao ny tenany vokatry ny ati-saina lava. Vao manana émotion izy dia mietrika ilay crise dia voa mibala ny tongony dia ilay crise aloha tamin'ny voalohany tsy natao hoe anaitra be anazy ohatrany hoe tsy hitarika amin'ny fahafatesana izany fa voavoan'ilay bala izy dia ohatrany hoe arakaraka ny mapetrika amin'ny fony vao maika mitady lalana izy hoe ahoana ozy izy rehetra fady aman-janaka rehetra za tokony hitarika za tokony hangataka za tokony antoka ny zareo inzay ity no lasa etohana atao trano lasa tsy afaka mameno ny besoin-le zanako zany ozy izy dia na ohatrany hoe lasa nalahelo zany izy dia verina tamika le crise-ny dia iny izy maty. Sy volana tsy aoriany tranga mbola tsy misy mangirana ny fitarainana nataony mbola miandry ny fanampirana ampanantenana azy ireo ihany koa ny fianakaviana hatramin'izao. Nale avokoa izay rehetra mety ho ambaratonga ampahifana anampy manoloana ny vonany atra saingy tsy nisy nangirana hatramin'izao fa miandry lava hoy ny valiteny azo. Ity raim-pianakaviana namony aina no nandeha tety sy aroa ny tady vahaolana ho amin'izany saingy tsy nisy varana ny ezaka ho ny anabaviny ka izao nitarika retina ho azy izao indray ka nanaovany krizy ny alony ny hafatesany. Vao tamin'ny alatsinainy ariny teo mbola nanao fitarainana sy nitaky ny zao ny andry fa tsy nahazo izany. Efa natany Ambotsiroatra izy efa natany Avoloa izy ka rehefa tsy nahita ohatrany hoe tsy hita zany satria isaky ny tonga any izy dia ozy nataony any hoe miandry kely aza makaty fa miandrasa telefona manao azao dia izy zany tsy nanao an'izay mihitsy ohatrany hoe niandra izay rariny fotsiny zany izy dia rehefa tamin'ny latsinainy izy mbola tany dia rehefa avy tany izy dia zao niteneniny tany aza makaty intsony fa tonga dia miandrasana ihany fa tsy maintsy ho tonga amin'ny foana izay. Dia tamin'ny lakamisy hariva amin'ny 2 alina amin'izay izy lakamisy alina amin'ny 2 nomboka nanao krizy. Rehefa nanao krizy io amin'izay izy nomboka mety tsy miverina intsony ny ainy. Teo zany natapitra hoe nahafantarany dokotera tapitra ohatrany hoe nijarona ho azy ny fony noho n'ilay fitaraina mandeha ambaratonga tsy hisy valo mihitsiny na tonga an'ilay anadanay maty tamin'io andro satria raha ohatra hoe mbo nisy nijery zareo mety tsy maty ny anadanay satria malahelo loatra fonay hoe no fitakiny zoa satria zahay zany mbo niteny taminazy hoe alao ianao mihitsy ny mijoro hitan'olona hoe tena naratra ianao ary voa teo amin'ny tongotra ao ianao natsaka rano fa tsy nitolona zahay tsy nitolona mihitsy ny izy fa vokatry ny fatsakany rano tsy fananany hoe tsaka rano ny amelomany avaty aman-janany nafaty ny anadanay efa nandeha ambaratonga maromaro ary izy mihitsy no mijoro any tsisy namalo fitaraina farany natapitra amin'ny ainy le izy ka tena malahelo zay fianakaviana satria tsy nitolona mihitsy ny anadanay fa hoe mitaky ny zoany aiza hoaiza maromarotry resina tokony manampiany amin'ny fady aman-janany. Namela manantena sy kamboty mianaday andry izao nindosy ny fahafatesana izao mbola anatin'ny fianarana tanteraka ny zanalamy izao fotoana. Anaty fahasararaina koa ny fianakaviana satria asatrano no amelomany reny azy ireo. Andranomasina no iantsony fianakaviana tolo-tanana sy nijerena manokana ny ankonany manoloana izao tranga izao. Ny zanany anankiroa ny ray mbola ao anatin'ny andalam-pianarana soma tsara fa ny anankiray moa fa mbo hoe manana ny mitokantranony
Inona ny amelomany amin'ny vady aman-jana no mivady mpiasa trano fa tsy hoe manana mpiasa raikitra hoe tiany karamana isam-bolana dia izay mbo angatanay ilay fitondram-panjakana mbo jerena tanany an'ireo vady aman-jana an'ireo. Ankoatrany andry, misy sately ireo voatifitra teny Sonerana tamin'ny fotoana io. Ny lehilahy iray voatifitra tamin'ny balablon teo amin'ny tongony, ny renim-pianakaviany iray manano tena voatifitra teo amin'ny tongony ihany koa, ary ity renim-pianakaviany efa maty vady ity ihany koa voatifitra teo amin'ny fehany. Vola manetsy no mbola efa mitediavina hatramin'izao. Faktura tsy voaloha tamin'ny fanaovana pansement ivelan'ny hopitaly rehefa tsy nandray an-tanana azy tsony ny fitondram-panjakana taorian'ny voany tao amin'ny hopitaly. Eo ampiandrasana ny rariny ihany koa ny tenany hatramin'izao. Zany hoe nanomboka ny voana tany zany le kady zory-tany tena tsisy fandraisana andraikitra tsontsony zany teo anivon'ny fanjakana. Dia tsy maintsy nanohy pansement taty amin'ny ivelany moa zany za. Satria ilay izy niditra avy aty aoriana dia mivoaka taty aloha lavaka be zany eo amin'ny fehako teo io. Mbola ao an-trano ao moa zany hatramin'izao ny fakturany io mitetina 800,000 ariary. Dia hoe rehefa tonga ny vola avy amin'ny fanjakana zany dia voarainay foana io izy le nanao an'ilay pansement. Dia hatramin'izao moa zany zay miandry ilay fanampiana mbola tsisy hoe efa betsaka izay dossier naterina izay. Hoe tany amin'ny Kapisaty nisy naterina, tany amin'ny Iavoloha nisy naterina. Toyiny zany tsy fantatra intsony hoe ahoana dia makaiza dia ahoana fa dia miandry ny rariny izay mahatonga ny mandeha miasa isan'andro. Ny tamin'indray mandeha izay nisy rangahy izay niantso hoe avy aty amin'ny fiadianan'ny Repoblika tompo, tsy fantatra hoe na volana inona ilay nisy an'iny. No ana dia ohatrany hoe manao verification ilay anarana sy ny fanampiny sy ny momba anay izy dia izy hoe eny ary miandry kely zany nareo fa miantso ihany izay rehefa ho avy, izay fotsiny dia hatreo. Tsisy toy intsony le resaka koa. Mety mivantana any amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny antson'izy ireo ny anafanganana ny fandraisana an-tanana ity raharaha ity sy ny jerena manokana ireo fianakaviana voakasika. Eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay ihany lehilahy iray manodidina ny 70 taona no hita faty ny maraina teo akaiky ny vavahady ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Tokony ho tamin'ny 7 ora maraina no nahazo ny mpitandro ny filaminana antso nampandry momba ity tranga ity ka tonga avy hatrany teny an-toerana izy ireo nanao ny fizahana voalohany. Raha ny fanazavana azo dia mbola tsy fantatra hatreto ny mombamomba ilay lehilahy. Hita fa mainy vatany ary nahitana toerana nisy afo teo akaikiny. Tsy karitra ihany koa fa tsy hita intsony ny masony izay niteraka ayay sy fanontaniana teny anivon'ny olona nahita ny razana. Araka ny fizahana nataon'ireo tompon'andraikitra teny an-toerana nefa dia vezina fa maty ny ohaka teo ambonilay afo ity lehilahy ity. Tombalana fa izy ihany no nandrehitra izany mba hanafana tena noho ny atsika saingy mety nivadika ho loza izany ka nahatonga azy may sy nitarika ny fahafatesany. Ny hafanan'ny afo ihany koa no hevezina fa nahatonga ny fahasimban'ny tavany sy ny masony. Mbola eo mpanohizana ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana amin'izao mba hamantary ny tena antony nahafaty ity vehivavy ity lehilahy ity sy ny mombamomba azy. Fa anisan'ny fanapahan-kevitra niteraka ady hevitra ny fampiarana ny teny malagasy amin'ireo antota-taratasy ara-panjakana rehetra. Tanjona ny fanomezan-danja ny teny pirenena saingy misy kosa ireo mpisehatra milaza fa mila fandinihana sy fifampidinihana mialoha vao ampiarina izany indrindra eo anivon'ny raharaham-pitsarana. Fifampiresahana mialoha teo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny akademia malagasy mialoha ny fampiarana ity fanapahan-kevitra ity. Germaine Menjanary, Mathieu Princy. Loty avy amin'ny fanjakana ny laza ny fampiarana ny teny malagasy amin'ireo antota-taratasy-panjakana rehetra. Tsy olana raha ho an'ny antota-taratasy-panjakana fa tokony nojerena manokana ny momba ny fitsarana hoy ny filohan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara. Tokony nisy ny fampiresahana mialoha teo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny akademia malagasy mialohan'ny fandaniana io lalana io hoy ny fanazavana. Tokony izy zay tsy haiko aloha raha nisy atalohan'ireny fandaniana lalana reny. Tokony izy le satria manahirana io ary anahirana io zavatra io satria araky ny teneniko tary amboloany hoe ohatrinainge zao raha nianatra lalàna tsy nianatra lalàna tamin'ny teny gasy miditra première année ianao sy tamin'ny anay moa mbola tsisy resaka ilay mide jusqu'au 4e année ianao tsisy hoe ianarana amin'ny teny gasy ny lalàna fa dia tena tamin'ny teny français daholo. Ary ao anaty constitution antsika amin'izao mbola langue officielle ny teny français ny malagasy sy ny frantsay eo langue officielle raha tsy diso dia raha hoe to dia misy note midina hoe ampiarana amin'ny teny malagasy an'ilay izy dia mitsara aloha hoe mba misy fifampidinihana. Tsy haiko raha efa nisy hoana mbola tsy nisy fa mba misy fifampidinihana aloha ny akademisiana sy ministera fitsarana mba hifanarahana hoe
satria na ny mpitsara na ny olona manandrarany fitsarana matakatra hoe raha izao a de tokony ohatrohatr' zao ny fomba azahoana malaky an'ilay teny voasoratra ao anaty atota-taratasi-nady fa tsy hoe anao ohatran'le hoe ampola de hoe takamoa somary anahirakirana ihany lay le izy fa amiko manokana de tsotra be hoe misy teny frantsay tenyeny olona misy olona tsy nianatra fa azony midikany teny frantsay io de afaka amiko manokana tokony agasiny le nyteny reny efa lala mifandrosoana koa zany de hoe afaka tsofoka ny anaty taratasy-mpanjakana le izy fa tsy tediavana fandika teny kilavalava be vo maika ampisambara voara ny fahazahoan'ny olona le zavatra tiana tongavana. Ankoatra ny teny frantsay dia misy koa ny lalàna amin'ny teny latina izay somary manahirana ny fandikana azy amin'ny teny malagasy hoy ny filohan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara nampahafantatra nanamarika ny tenany fa azo ny olona manandrara ara-pitsarana tao ny mangataka fanazavana ny didy rehefa tsy azony izay voalaza ny didim-pitsarana. Fa tsy vitsy any ny didim-pitsarana izay mivoaka amin'ny teny malagasy fa ny olana ny fianarana lalàna eto Madagasikara amin'ny teny français ary ninandrindra fa somary mbola manatahaka amin'ny akamarony amin'ny lalàna frantsay ny lalàna malagasy de misy zany teny frantsay lexique juridique moa zany vocable juridique zay sarotra dika amin'ny teny malagasy misy koa ny teny latine izay sarotsarotra fandikana anazy amin'ny teny malagasy ny fanatanterahana anazy ndray iny a miankina amina resaka sensibilisation mazava hoe rehefa tonga ny fanatanterahana ny didim-pitsarana de mila azavaina amin'ilay olona zay iafaran'ilay fanatanterahana zany a hoe zao no tianytidity ambara. Misy ihany koa ny fahafahan'ny olona mangataka n'ilay hoe ahoana moa zany ny fanazavana na resaka hoe interprétation anadidy raha misy ny zavatra tsy azo ny afaka atao eny anivon'ny fitsarana zay na amin'ny teny gasy le didy na amin'ny teny français de afaka mangataka ny olona raha misy tsy azony ao anatin'ny didim-pitsarana. Moramora kokoa ny fahazahoan'ny olona ny teny frantsay toy izay ny fanazavana amin'ny fiteny malagasy ho an'ny taratasy-pitsarana hoy ihany ny faneo-kevitry ny filohan'ny SMM. Atreto moa mbola tsy nazahoana fanazavana ny avy eo anivon'ny akademia malagasy momba ity fanapahany fanjakana ity. Vaovao ny fampianarana misy ny lesoka mila arenina manoloana ny fitotonga ny voka-panadinana BEPC. Avoakasika amin'izany fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra izay tsy nitsanidina raha ny vokatra ofisialy ny voka omaly. Nampisavorita ary niteraka fikorotanana ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ihany koa ny fomba famoahana ny vokatra tamin'ny alalan'ny teknôlôjia sy ny peta-drindrina izay misy fahasamihafana. Tsy maintsy nanamarina ny vokatra teny amin'ny foibe-panadinana manoloan'izany akamaroan'ireo mpianatra fa tsy nionina fotsiny tamin'izay voalaza tamin'ny aterineto. Fanampanazavana. 4,5 isanjato ny tapahafana fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Nidina hatrany ny vokatra rampitaina tamin'ny taondasa izay 7,5 isanjato raha efa nananika ny 4,7 isanjato zany tamin'ny taona 2024. Maro ireo lesoka nitarika izany ho mpisihatra amin'ny fanabeazana. Toy ny fahatapahan'ny fampianarana, ny tsy fahafaizana araka ny tokony ho izy ny teknôlôjia ka miteraka akamoana ho an'ny mpianatra, eo ihany koa ny fiovaovan'ny programa fampianarana sy ny maro hafa. Mitaky fanatsarana sy fanovana dieny izao izany ho ny fanamafisana. Azo atao tsara mialoha ny idirana amin'ny taom-pianarana vaovao, ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpampianatra, ny miza niveau an'ny mpianatra, fa indrindra ny fandraisana fanapahan-kevitra ahafana mandrafitra programa matipaika. Anisan'ireo sosikevitra ny vohitra ny famerenana itety andro mpampianarana ho trimestriel fa tsy bimestriel. Tokony obligatoire ny mpampianatra rehetra tokony hanao formation mandritry ny zao avy amin'ny fotoana fialan-tsasatra zao. Faharoa manarakarak'izay ny mpampianatra tsirairay avokoa dia mahay ny niveau any ankizy any an-dakilasy any. Tokony isy ny mise à niveau zany pendant ny vacances na atao hoe anatin'ny ray volana alohan'ny fidirana dia tokony isy zany zay mise à niveau ny mpianatra zay zany mba ahafana zany mampitombo ny letan'ny mpianatra. Ny resaka calendrier scolaire zany dia tokony arafitra tsara ary olona
olona tena misehatra ao anatin'ny fanabeazana no tokony miara-mandrafitra izany calendrier scolaire zany. Ho ana manokana zao eto aloha dia manentana ny fanjakana anitsy ny resaka bimestre zany fa tokony averina trimestriel zany ny fampianarana satria lay bimestre dia betsaka loatra ny fotoana tsy ianarana any ka belabe les tao anaty fitantanana tanteraka na ny ray aman-dreny na ny mpianatra tao anatin'ny herinandro ny andrasana ny valim-panadinana ny fantofana teny amin'ny foibe-panadinana androany nijerena ny vokatra sy ny valy ny ezaka natao. Zay efa nijery tamin'ny internet sa tamin'ny telefona dia mba te hanamarina aty koa fa hoe misy hoe tsy marina hono le anaty internet reny dia nijery manamarina aty zay dia sady mijery valina seconde koa afaka BPC izy fa hijery valina seconde ny tena lehanay aty tena faly be mihitsy mitaitaina aloha mitaitaina dia mampirisika anazy foana hoe mianara leso na ohatr'izany dia miara-mitaitaina aminazy eo mijery miandry an'ilay valina izay fa nahafapo ihany ilay valina ka faly nahafapo tsara efa napozy mba fatako dia mialoha ihany le izy fa confirmé tsara le izy ka nafinaritra ny vokatra sady afaka seconde no afaka tsotra efa napozipozina ihany ka tsara aloha le izy tamin'ity mba afaka BPC seconde dia tsara efa nanala tamin'ny heritaona ma tsy afaka fa tamin'ity to dia nitambatsy izy io moa efa hoe vita iny dia efa hanao seconde indray dia efa andray manohy anazy tsy maintsy vita foana io rehefa atao. Nampisaviritaka ary niteraka fikorotanana ho an'ny maro ny fomba famoahana ny vokatra amin'ny alalan'ny teknôlôjia sy ny peta-drindrina izay misy fahasamihafana. Manoloana izany tsy maintsy manamarina ny vokatra teny amin'ny foibe-panadinana ny ankamaroan'ny mpianatra fa tsy nionina fotsiny tamin'izay voalaza tamin'ny aterineto. Amin'ny fotoana tahaka izao ihany koa misy ireo tsy naompy ka voatery tsy maintsy mameritaona. Tsy atao akivy anefa izany ny fanehoan-kevitra fa hanitsina ny lalana sy izay mety ho lesoka. Tsy afaka verifiako tsara fa tsy quatrième antifitra misy tsy haiko misy matematika sy histoire sarotsarotra manomana tsara zay dia efa mba nisy hoe hita le izy hoe nanandrana zany dia mba efa hita tsara hoe ohatr'izay dia mba miketsaka maro izy amin'ny heritaona. Mafy be izy tao tsy atao akivy fa amin'ny manaraka an'izay manarina tsy afaka tamin'ny tena nanala dia le izy aloha mety hoe mbola sarotsarotra ny merina folobolana be vonona foana be olona be aloha eto fa mbola miantsika le fisavazavaly le olona zay vao efa nijery aloha tamin'ny réseaux sociaux fa mbola jereny eto hoe satria ny olona sasany miteny hoe misy fotoana ireny tsy marina dia izay ny antony nijerena izy eto aloha. Hita ho tsy miady irery ny ankamaroan'ny ankizy mpianatra fa misy ray aman-dreny manohana ka miara-mijery ny vokatra ho an'ny teto amin'ny Allemand Befiloha. Saika efa nanomboka ny valy tsikelikely moa ny vokam-panadinana amin'ny fari-piadidim-pampianarana samihafa manerana nosy amin'izao fotoana izao. Samy manana ny fotoana amohan'ny vokatra ny rehetra. Nisy ireo nivoaka ny alona ny sabotsy lasa teo izany hoe 2 andro tao aorian'ny fanadinana. Ny fari-piadidim-pampianarana Ampany no manana taham-pahombiazana ambony indrindra tamin'ireo vokatra nivoaka, manana salanisa 520 faingo 720 isanjato. Raha toka 220 faingo 3 isanjato ny vokam-panadinana tao amin'ny fari-piadidim-pampianarana miandro vazo izay manana tahambany indrindra. Mijana amin'izay vaovao izay nivoaka omaly tolakandro ihany koa ny vokam-panadinana BEPC ho an'ny Sisiko Mananjary Dirène Vatovavy. Tsara ny vokatra tamin'ny taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa hoy ny lehibe ny fari-piadidim-pampianarana Mananjary satria dia nahitana salanisa 770 faingo 220 isanjato ny tapafan'ireo mpiadiny. Mpianatra maro niaraka tamin'ireo ray aman-dreny no tonga teny amin'ny lycée Justin Manambelona omaly tolakandro nijery ny lisitra ireo afam-panadinana. Ny antsipirian'izay eo amin'ny sariny Anise Francisco. Teto amin'ny lycée Justin Manambelona no namoahana tamin'ny fomba ofisialy ny vokam-panadinana BEPC ho an'ny Sisiko Mananjary Dirène Vatovavy omaly talohany nametahana ny peta-drindrina dia novakiana Mpahibe-maso teo an-toerana ny lisitra ireo mpiadina afam-panadinana ka maro ireo mpianatra sy ray aman-dreny ary havana tonga ny andro ny vokatra hitantaratra teny an-toerana ny afaliana ho an'ireo naompy tamin'ny fanadinana. Ndraika hoe afaka dia faly be ka tamin'ny examen ao zaho narary
Disnapoisiko afaka anagny. Tsy taintaigna be sy mahazo toromisy aho alina nandraigna ny foana andraigna be agnano raha fa sy mahazo toromisy aho hoe valy ihany BPC dia efa nivaly dia regny dia faly be fo. Na aiky nagnategna hoafaka iaho fa hoe moyenne fosiny tena nampatahotra anahy moyenne de firy dia azoko hoe lauréat tena zay. Raha aminahy manokana zaho dia faly be zao eo ary tiako hoe mampagnampiny ray aman-dreny mba mpampianatra io dia tena faly dia afaka afaliana sy mitratra misy fa nagnategna ho afaka sady tiako amahay fitantanan'Andriamanitra sady avy nagnano confirmation ihany koa dia teo dia afaka na 27 faingo 2 isanjato ny tahapahafahanyireo mpiadina tamin'ity taonty salanisa izay heverina ho niakatra raha mitany amin'ny tampitondasa hono lehibe ny farim-piadidim-pampianarana mananjary. Sorana isika mpampianatra rehetra hoe izay miara misalaya miara-mientana mba ahitana zany satria isika no miara-mientana no ahitana fambiazana tamin'ity fampianarana zay. Ny afatra zany a faly miarabandro afam-panadina moa zany a ho an'ireo izay sy afaka indray dia fomba fanadina ny sy afaka maka herinareo atao lesona rena iazana bebe kokoa ho an'ny taom-pianarana manaraka. Efa eo akatroka ny fanomanana ny taom-pianarana vaovao moa isika zao dia aoka isika mpianatra na ireo mandarena mba sovarimbarena fa miomana sahady amin'ny izay fiatrenan'ny taom-pianarana zay na ny ara-tsaina zany na ny fitaovana zany indrindra moa zany ny ara-batana sy ny ara-pahasalamana. Raha tsy ahivina dia mpiadina miisa 702 no voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana BEPC ho an'ny Cisco Mananjary ka ny 475 tamin'ireo no tonga niatrika ny fanadinana raha 420 kosa no tsy tonga izay nizara tamin'ny fohy be mpanadinana miisa 4. Vaovao ny sosialy manjaka ny didijadona sy ny fanamparam-pahefana ataon'ny bentanana Nampangabe izay ambaran'ireo mponina fahaforongo ny fitondrana teo aloha hitsaba ny bentanana avokoa ny raharaha rehetra amin'ny fanoloana sy fokotany ka ametrahan'ny olony ho ireo mponina nanao itro fikasana io ny mponina androany ary miantso ny fitondram-panjakana foibe Omelo sy andray fanapa-kevitra miainga avy amin'ny etaeta-mbahoaka fanampanazavana eo amin'ny indrindran-tsariny Taiziny. Mivezina indray ny fomba ratsy teo aloha ho ireo mponina ao Ampangabe tadiavin'ny bentanana ao an-toerana hosoloana olony sy fokotany kanefa efa hita mivalibary fa forongony teo aloha ho ireo mponina. Olona Irmara direkta ny ben'ny tanànanay manana fifandraisana direkta amin'ny chef district nefa amin'ny président Pokotany dia fantatra fa dia mamboaka sady netra ankehitriny ilasa amin'ny ben'ny tanànay milaza fa lasa miaraka amin'ny PRM dia manana pouvoir hanala amin'ny ben'ny tanànanay ny dia chef Pokotaninay efa fantatra tompoko fa olona ny ben'ny tanàna no asolo an'ilay président Pokotany izay mambahoaka efa ela nitondran'io président io ary raha resaka fitondrana teto amin'ny Pokotany na miratsy na mitsara tsisy mbola olana ary mbola tsisy hika ny teny hoe mialany président Pokotany faharoa manaraka zany ilasa le président Pokotaninay zany no atao ankalana akanan'le fahefana Pangabe zay tompoko tsy anaiky hatramin'ny farany na eny fitenenana hoe ampidinina miaramila izy no ampidinina eto zay nge miaraka amin'ny zao fitondrana zao enao Irmara indray ve ny geste efa nilaza tamin'ny voalohany hatramin'ny fakany asory ihany. Tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanoloana sy fokotany ao amin'ny mponina ka mitakina naovana fifidianana ny fanaraka amin'ny etaeta-mbahoaka takin'izy ireo ihany koa ny anomezan'ireo tombotsoa tokony hotrany sy fokotany izay tsy voahajatra amin'izay. Tsy anaiky izay tsy anaiky hatramin'ny farany izay omeo ny tombotsoa an'io sy fokotany io nandritra ny 4 taona tsy nandray indemnité tsy nandray tombotsoa nefa n'izy io tsy mbola hitanay izay naharatsy atsy atronandro dia andro atsonalina dia alina mbola maminay izy ary laninay vahoaka ny nahatonga azy teo fa tsy olona nalatsa-datsaka. Io zany ny tsara nan'izy mba misy ratsy nataony ty président ve zany ny tena marina sa tsy nisy nataony nefa tonga dia hoasorina kitsirano be zao fa raha ohatra hoe alefa aloha le fividianana anankitelo mandeha anankitelo izy milatsaka ao ihany dia milatsaka izay adversairany ao dia izay lany amin'izy telo ireo no ekenay manaiky an'izay zay raha ohatra ka izay no ataonareo dia manaiky izay fa raha ohatra ka tonga dia hoe hoasorinareo dia tsy mety izay satria forcé be fotsiny zany nefa misy zavatra tsara nataony tsy misy fampandrosoana avana ao Pangabe ny fanamafisana manjaka ny didijadona sy ny fanaparam-pahefana misy olana ihany koa ny fitanilana sy ny fanaovana mizana tsindrinena amin'ny fitantanana ny fokotany sy ireo tombotsoa tokony hosotrahany. Peziny madame mera zany ty commune Pangabe ty tiana anjakana amin'izay tiany ataony mihitsy.
misy fampandrosoana ny tanàna fa raha misy fampandrosoana tonga ary ty banany manea zao ny lalana raha azony atao ny sakana an'io dia ny sakana an'io. Nisy famatsim-bola avy tamin'ny ambasideran'ny Turka izay anohaminona feno complet an'ity tranom-pokotanina hoana Pangabe manokana fotsiny tsy nanaiky ny be ny tanàna satria ny président pokotanina Tsiromara hoe raha fandrosoana hoana Pangabe dia ataony be raha tsy mety dia tsy ataony be ny tanàna posy. Nizesika zao teo Pangabe tsy nahazo mihitsy fa azo isany nahazo zesika sy masom-boly eny avelany tany daholo nameny an'ilay izy mahazo vary reny ny fokotany ny mandefa vary avy any ambony any lo fotsiny eo trano eo le vary mandefa tsaramaso lo fotsiny eo tany eo mandeha propagande andrahono an'le propagande andrefana any reo vary sy loka reny mitondra zavatra amina camion ray camion loha ao an-trano tsy mba mahazo fokotanina Pangabe fokotany hafa nomeny satria reo fokotany reo fokotany ambanivohitra tsy afaka mahita zay zavatra akolokolo ataony ao. Ny rohitra nanoloana ny fokotany ireo mponina Androany rehefa narefa ho tanterahina Androany ny famindrapitany tanana eo amin'ny se fokotany ho tendrena sy ny se fokotany teo aloha tsy totoso zany no ny fihetsiketsehana izy ireo sy ny fanoherana ity fanapakevitra ity. Andrasana ny toy ny raharaha. Fananao etsika fanairana manoloana ny fikasisan'olo tsy fantatra ka netany ireo mponina voakasika tao Avaradosoro Ambodifasina komina Ambatolampy tsy mahafotsy Androany mitaky ny mangarara ao anatin'ny tiraraha ity ireo mponina raha manao antso amin'ny tokony anajana ny rafitry ny fotony kosa ny se fokotany manoloana ny tranga toy izao. Fanampanazavana. Ny jorovavolombelona momba ny tantara ny tompony ity tany voalaza ity solotena ny pokon'olona farafakeliny enina amin'ny 30 taona no niainana sy nanajariana an-tany saingy nahagaga ireo ny fisehon'ny olona vaovao milaza azy ho tompony tany ho ny fanazavana. Zay fa na fokon'olona rehetrarehetra eo Avaradosoro na Ambatolampy tsy mahafotsy tsisy zay tsy malala fa zany Silofosony George zany tompony tany. Kanefa ankehitriny tsy fantatra tsony na misy resaka risoriso na misy resaka kolokolo nazahoany zareo an'le tany fa ny tena marina dia ny fahalalan'ny vahoaka azy rehetrarehetra na fahalalako tenako manokana any Silofosony George ny tany averena aminy ny tany aza alaina amin'ny resaka force na fandrahonana na resaka tsy milamina eo anatrehan'le maha olombelona satria nisy tao zany voakasy tanana reo olona voakasy tanana reo dia reo ny tompona andraikitra garta napetraka Silofosony George teo fa rehefa tratra ny fandrahonana sy ny dariko dia lasa mivoaka tsy satry teo amin'ny toerana io. Ary nisy fotoana nisy olona nandalo teto amin'reto vadinay reto nanao garta teto dia efa nanantona anay misy fotoana izy tompy dia mila miteny mihitsy nanampitamby an'ireo hoe omena voly reo fa iray tsy kombakomba aminazy midika an'izay olona mpisy loko no mivarotra ny tanàna fa tsy tompo. Ka noho izany dia izao aleo hiverina ny tompony tany ny tompoko izay mifangatahanay ka mangataka amin'ny filohan'ny repoblika Mikael zay hitsara n'izao zavatra izao fa nijalony majinika raha izao mbola mitohy sandoka izay olona milasa fa hoe anay tika taniany ity misandoka zany tompoko zay izao mahita maso mihitsy hatramin'izao za zao fa 20 taona latsaka anankiray fotsiny mahita an'izany hatramin'izao nefa niaingo tsy mbola nisy namidiny tika fa mipidongo zany no manao ny ataony. Tsy vitan'izany tsy nisorona fotsiny ny tompo-tanàna fa mbola narodana ihany koa ny trano tao anatiny miampy ireo raha matahora samihafa hoy ny fanamafisana. Dia rehefa tompon'ny tanàna izy dia nandroaka anay teto amin'ity toerana ity dia rehefa nandroaka anay izy nandeha ny resaka mianasy ary ny trano efa narodany zalahy efa narodany daholo ny trano tato amin'ity tato manko nisy trano tato dia efa narodany io trano dia mbola niteneny ihany hoe alao izy tsy ampafino fa gardien ny asan'lahy. Dia za moa amin'ilay hoe amin'ny asako gardien dia manaja ny asako hoe gardien ny asako eto arina hoe nisy taratasy le izy fa le taratasy ange iny afaka amboarina taratasy zany afaka amboarina izy moa misy an'izany hoe zay ataoko hoe 120 taona zay nefa teto dadanay maty teto ny dadanay maty teto. Samy mahafantatra ny tantaran'ny tany ny rehetra ho nisy fokotany saingy tsy manana vaovao momba ny dossier momba izany kosa izy ireo tsy nisy fampilazana tamin'ny fokotany momba ity raharaha ity fa nijery ny hetsiky ny mponina teny amin'ilay toerana voakasika ny volana jona lasa teo no nahatongavany se fokotany teny antoerana raha ny fanamafisana nampisody iti-panjakana mazava ilay milaza ho tompo-tany tamin'izany ka voatezona andamina ny fokon'olona ny se fokotany. Izay moa tsy nahazo taratasy mampilaza izao zavatra isiana izy fa tonga teny toerana kosa aloha za mahase fokotany anaty satria nahazo baiko misy vahoaka mikorotany eny dia tonga teny tamin'izay fotoana izay naseho amin'izareo misy didim-panjakana ity fa nity indray tany io
tsy saiko moa zany na ny anarany azy dia izany hoe mazava zany taratasina rehefa didim-panjakany ty avy anaty tribonaly ny vahoaka tsy momba an'izay koa ny antony diako atao mantsy azy na dia tsy nampilaza ary ianareo fa le vahoaka tsy maintsy fihezo. Manamafy eo anatrehany zava-misy ny sefokotany ao an-toerana fa tokony ajaina ny tompony andraikitry ny fotony manoloana ny tranga tahaka izao ifehezana ny mety sy ny fikorontanana. Ny lalàna moa tsy dia haiko loatra fa raha ny tokony izy kosa no tokony ajaina ny fitondram-panjakana ety fotony mahampahafantarina farafaratsiny izay nge tsy hanohatra azy dia didiny volky fa mba ifehezana iny vahoaka mikorotana tahaka ireny melo fakorotana be le izy rehefa ohatran'ireny moa zany teny an'le mpampiatra didy tena toerana na metsy ny azo kosa aloha hoe dia nareo kosa mba omoe nareo mba nilaza 2 andro na 3 andro melo mba ifehezana iny vahoakana tahaka izao mazava ny valiteniny meny hoe tsisy ilananao ny amin'izay. Raha ny fampahafantarana misy fotodrafitrasa mandeha ny antoerana amin'izao fotoana izao ary milaza mbola tsy naray taratasy momba izany ihany koa ny sefokotany mitaky ny mangarara momba ity raha ity kosa ireo tompotany tsara dalàna ho izy ireo ny fandrohana natao satria tamin'ny alalan'ny ordonnance amin'ny alalan'ny didy ady maika tsotra fitondrana fanavaozana matoky anareo izahay tsy akina ny fangalarana ny tanindrazana tsy aradrariny avy ny mangarara amin'ny ity raha ity efa eny amin'ny 30 izay ny teto ho ireo sora baventy mivandravandra no lanjainy ireo mponina androany raha nanao etsika fanairana momba ity raha ity. Pejiny fanatanjahantena kosa indray resy tamin'ny andro faharoa ny dingana manasadala ny ekipa-pirenena anglisy rehefa nifanandrina tamin'ny Argentine nisaraka tamin'ny saharoa no iray ny rotonta iady ny larana fahatelo ny Angleterre sy Frantsa ka andrasana izay ho vokatry ny lalao atao amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 12 alina ho reto Madagasikara ao amin'ny 15 ny Miami ny alahady amin'ny 10 alina ho reto Madagasikara kosa nanaovana ny famaranana eo amin'ny Albiceleste ny Argentina sy ny La Roa ny Espagne lalao izay atao amin'ny 15 ny MetLife any New York tsara ny manamarika fa ekipa mbola tsy resy mihitsy na ny Espagnola na ny Argentin tamin'ny ity mondial 2024 ity. Maresaka avy any ivelany mikasa ny ametra ny fampiasana ny tambazotra sosialy amin'ny alina ho an'ireo tanora 12 ka hatramin'ny 17 taona ny gouvernement ao Royaume-Uni ho fiarovan'ireo tanora amin'ny loza teraky ny interneto sy ampihenana ny fotoana lany amin'ny fijery no tanjona raha ny andrana natao dia hita fa niatsara ny toromaso sy ny fifantohan'ireo tanora ho ny gouvernement fanampanazavana. Oferan'ny gouvernemanta britannika ny fampiasan'ny tanora ny tambazotra sosialy ireo tanora 12 ka hatramin'ny 17 taona no voakasika ity famerana ny fampiasana ny tambazotra sosialy amin'ny alina ity tanjona amin'izany ny arovana ny tanora amin'ireo voka-dratsy amin'ny fampiasana tambazotra sosialy be loatra indrindra amin'ny alina ny Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ary X no oferana ny fampiasana azy tsy voakitika kosa ny WhatsApp sy ny Signal fa azo afaka ampiasaina tsara noho izy ireo natao ifampiresahana fotsiny. Anisan'ny fepetra farany navoakan'ny gouvernemanta tariny Prime Ministre Keir Starmer izao mbola tsy miasa nefa izany fepetra izany amin'izao fotoana izao satria mbola mila ny fankatoavan'ny parlemanta. Etsakilany anefa misy ireo mitsikera ka milaza fa tsy ahomby izao fepetra izao satria mbola afaka miditra ao amin'ny fikirana na parametra ny tanora ka azony ataony manala na manova ireo fanakarana napetraka. Nolavin'ny Kanishka Narayan, ministra britanika amin'sana ny fiarovana an-tserasera izany fanankenana izany. Nambarany fa efa nisy porofo mampiseho fa mahomby ny fampiasana ireo fikirana na parametra napetraka mialoha. Araka ny fanazavany, nampiarina tamina tambazotra sosialy sasany fepetra io ka fantatra fa tao aorian'izay dia mahery 700,000 tanora ny laza fa tsy nanova ireo fikirana napetraka ho azy. Ankoatra izany, nisy andrana natao niarahana tamin'ny tanora sy ray aman-dreny mahery 300 manerana ny Royaume-Uni. Vokany, ny ena be ny fampiasan'ny tanora ny tambazotra sosialy amin'ny alina ary hita fa nihatsara ny toromason'izy ireo sy ny fahaizany mifantoka. Nanome fahafahana ho anna olom-pirenena Amerikanina iray mivoaka ny Iran ny fanjakana iraniana ao anatin'izao ady hatrehany amin'ny Israely sy Etazonia izao. Fankasitrahana no nasetrin'i Donald Trump izany fihetsika izany. Voasakana tsy nahazo nivoaka ny Iran ity olom-pirenena ity iray ity noho ny fiampangana azy niara-niasa tamin'ny Etazonia sy nanao asa fitsikilovana tany an-toerana raha ny vaovao fanadihadiana.
Tava-vaoaka soamatsara ivelany Iran de Nakaraji izay manana zo-pirenena Amerikana sy Iranianina. Voatazana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna nanomboka ny volana Desambra 2024 tao Iran ity olo-pirenena ity noho ny fiampangana azy ho niara-niasa tamin'ny firenena fahavalo sy nanao asa fitsikilovana tao Iran raha ny nambaram-pisolo vavazy Jared Genser. Na ny fankasitrahana ny fitondrana ao Teheran sy nilaza izany ho fihetsika maneho hatsaran-tritrapo ny filoha Amerikana Donald Trump raha ny fanambarana nataony tao amin'ny tambazotra tsotrovy sosialy ao Malalahaby. Araka ny loharam-baovao, ny tantana fikambanana Children of Mer Foundation izay nanampy ireo ankizy sahirana tao Iran amin'ny alalana famatsiam-bola manokana sy ny fahazon-dalana avy amin'ny Office of Foreign Assets Control na OFAC de Nakaraji. Lasibatra noho izany asa izany ny tenany ary natao famitorana matetika sy voatazana tsy voakan'ny Iran nandritra ny herintaona sy tapany. Ankoatra ny Nakaraji, ny volana melasa teo, nafototra koa i Shah Abdalili, olo-pirenena Iranianina, manana fahafahana noho ny États-Unis, taoriana nanefany sazy 10 taona tao amin'ny fonjany Evin any Teheran, noho ny fiampangana azy ho nitsikilo sy niara-niasa tamin'ny gouvernement Amerikana. Mampiasa matetika ireo teratany vahiny sy mitazona tandrefana toy izao i Teheran ho toy ny karazana fitaovam-pifandraisana na trindry amin'ny fifampararahana ara-diplomasia nandritra izao ady fanindranana amin'ny États-Unis sy Israely izao. Ny tomaty masy sy ny tunnel d'amour ireo indray no hafakely hoentina amintsika amin'ny ety an'ity arahoary. Iray amin'ireo fety hafakely sy malaza indrindra any Espaina ny tomatina ao amin'ny tanànan'ny Benol akaiky ny Valenciana ankalazana azy isataona isaky ny alarobia farany amin'ny volana aogositra. Tamin'ny taona 2027 ny andohan'ny fanamariana ny tomatina rehefa nifandritra teny an-tsena ny olona ka nifampitoraka voatabia. Nanjary fanao isataona izany ary nikena ho fety ofisialy tamin'ny 727. Ankehitriny dia olona manodidina ny roa alina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no mandray anjara amin'ny tomatina isataona. Mihoatra ny 100 taona ny voatabia ampiasaina izay ambolela manokana ho an'ity fety ity fa tsy natao hohanina. Mandritra ny adiny indray ny fampitorahana voatabia ary tsy maintsy potehana aloha ny voatabia mialohan'ny hitorahana azy mba hisorohana amin'ny fandratrahana. Misy ihany koa ny mozika, ny tia, ny filaharam-be ary ny fety manerana ny tanàna. Ka lasa iray amin'ireo fety mampiavaka ny Espaina sy mahasarika mpizahatany maro ny tomatina. Ny tunnel d'amour kosa dia lalatsara voazanahary malaza ny Clévent, Ukraine, izay miforona noho ny hazo sy kirihitra maniry manaraka lalam-by ka mamorona tunnel amin'ny maitso mahafinaritra. Lasa toerana romantika tena ankafizin'ny mpifankatia sy mpakasary ity tunnel ny fitiavana ity. Tamin'ny voalohany dia lalam-by nampiasain'ny orinasa industrialy nandalo tao ary ny fivezivezen'ny fiaran-dalam-by no nanapakasiana andamatsy kelikely ny ratsakazo ka nahatonga ilay endrika miavaka. Mivarakaraka ny vanim-potoana ny akantony, maintsy mamirapiratra amin'ny lohataona, volamena amin'ny vararano, arakotra lanezy rehefa ririnina. Ankehitriny dia isan'ny toeram-pizahatany malaza indrindra ny Ukraine ary heveriny maro mariky ny fitiavana sy ny hatsarany tarehin'ny natiora ny tunnel d'amour. Tapitra ny fampalalam-baovao tompo kilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.